zavatra nitranga tamin'ny fotoana iny ary zavatra mazava efa voateny teo ihany le izy fa ataoko ngamba hoe apiko kely dia nanana fanantenana goavana amin'ny vahoaka malagasy rehefa nahita le candidat rehetra niaraka ary tsy misy hoe ty ambony ty ambany na hoe zao fa dia ny fiarahana le firaisan-kina naseho ary le ady goavana anovana ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena teboka anankitelo ny tena hoe nisongadina niaraka ny takina ary samy ny takina rehetra rehefa mandray fitenenana zahay dia momba fifidianana io fanovana ny senia ny ao ny HCC sy ny gouvernement dia iny zany tazomina foana hatramin'ny 20 novembre moa dia azontsika lazaina hoe zay foana ny tenena ankehitriny zava-baovao 2024 tsika zao zay tsy niova mbola mitovy ihany zavatra takinay mitovy ihany koa ny zavatra iarahanay ary mitovy ihany koa ny rafitra hitantanany azy mbola le zavatra niseho taloha ihany asehonay amintsika zao miteny zao hoe 2024 dia mbola anome fanantenana vahoaka malagasy koa zay hoe hiady ho anao hiady anatsarana amin'ny fiainanao hiady mba hiovan'ny ho avy Madagasikara fa tsy anjombona lava fa mana fanantenantsika fa misy zavatra hiadinay andeha hovaitsika ary hitondrantsika amin'ny fahazavana enika jarakoto manantsora tsy manana fanontaniana nampianan'izay ngamba ianao tia antany mahitsy aho ho any androany hoe sokajianareo ve zany ho any androany namana sa mpifanandrina ny kolektifan'ny malagasy ny firaisan-kina ny tsotra ny fahavalontsika fahavalonay ireo iombonanay dia ny fahantrana ny fahavalonay iombonanay dia ny fitantanana tsy mendrika ny tsy fanajana lalàna ny fanaparam-pahefana zay ny fahavalonay fa ny sasany tsy fahavalonay fa samy mandeha samy mitady ary zako manokana zako dia natsapa hoe misy fotoana io hoe hatramin'ny 20 novembre zany hoe tsy maintsy mety misy fisarana kely fa io zany tsy azo jerevana hoe zavatra ratsy fa samy mitondra ny tomobily ny entiny dia samy manana fomba fitondran'ny tomobily fa ny lalako mbana angamba ny mety mitovy ihany matetika ary anisan'ny tena zay rehetra io samy miteny an'izany tsy voavidy vola manana proof ve tsika hoe tsy voavidy vola zay ataoko ngamba fa dia betsaka amin'ny proof mety ny sasany tsy afaka miteny ohatran'izany fa tsy voavidy vola dia mazava ary mitanjonay tsy hoe ampiseho fangorokarena fanapara-pahefana sy ny sisa fa zay mihitsy anisan'ny nahatonga nyity firenena ty potika satria zay nandalo teo dia manam-pahefana nandalo dia mazava be fa ny tanjona dia ny fangorokarena sy fanapara-pahefana dia ohatran'ny teneniko iny tamin'ny antsonjombe za anisan'ny teny an'le izy hoe nantsony zahay hoe aloha fa misy fifampidiniana fampiresana fa andana manao propagande fa ty nareo dia mazava loatra fa zay tsy nanaiky an'izany ary ny vahoaka malagasy ny arovantsika sy ny tanjotsika dia ny firenena no avy ny firenena fa tsy fiarahana olona manao zavatra tsy mety ngamba ny fanana profan'izany zay rehetra dia toko ngamba fa tsotra be ary anisan'ny vony arrestation monsieur Reception zahay fa vongadraina noho ny antony ara-politika ary efa tonga ny gendarme andeha andray anahy atao amina toerana anankiray hôtely anankiray mandritry ny adiny ray sasany ataoko ngamba fa niantrika an'izany niantrika olana daholo zay rehetra andro robela anisan'ny natonga anahako ny joro ny teny hoe non ajanono ny propagande satria izy voana grenade ny masony naratra voaterina alefa tany velany dia zany hoe condition dia ny ekeny HCC hoe tohizana foana zavatra ohatran'izany atao tervain mata zany le zavatra fa ho tsarainy tantara zareo fa mbola tsy vity tya fa dia za miteny aminareo fa niaina zavatra ohatran'izany tsika taloha dia hitanareo fa tsy vita moramora zany zavatra rehetra zany adinontsika nefa
fahefana ananan'ny vahoaka malagasy vahoaka maneran'izao tontolo zao a dia io fahefana mifidy io zony io a fahefana io fa somary nisy olana le izy eto amintsika satria nidina foana mantsy ny tany fandraisana anjara misy ny fangalaram-bato zay anisan'ny mahatonga ny tany mpifidy midina satria misy ny fangalaram-bato ary efa imbetsaka zay rehetra io samy miteny hoe zaho manokana efa miteny koa hoe victime ny fangalaram-bato natetika fa tsy azo atao mahakivy zany satria tsika mila mijery no avy ary tsy mahazo milavolefina io ne ady ho an'ny fahafana sy ho an'ny fahazahoana ny adina zo io ne betsaka ny tany velany ny ady nandritra ny 20 taona tsy azo atao mahakivy zany dia zay zao mihitsy anisan'ny itohy foana amin'ny resaka fiadiana ho an'ny zony malagasy ho an'ny zon'olombelona ho an'ny zo fototrisam-batan'olona ary tsy maintsy mandresy io fa jerefo tsara resaka inona ny zavatra nyresany zareo ohatra hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso Madagasikara tsy maintsy mandroso rehefa dininao tsara io teny filamatra io a dia mifony zavatra maro tsy maintsy mandroso izy Madagasikara dikan'izany terena ankaterena zany a no ampidirana anatin'ny sainao hoe tsy maintsy mandroso ianao efatra mihoatra ny 30 ora tsy nisy jiro Tomasina manomboka omaly dia ny anatin'ny sainy vahoaka dia tsy maintsy mandroso ianao ay dia voadona zany ianao hoe tsisy jiro ianao amina labozia firy ny olona miantso anako zao dia amina labozia daholo a tsy manana groupe le ny olona ny cyber tsisy manana groupe reo ny usine sasany reo manana groupe fa lafo loatra ny groupe tsy maintsy ajanona nambenana tampotany filaminana misy ny jirama tany zany le Madagasikara tsy maintsy mandroso oui dia aveo a valomarsa natao tany Tomasina fety wa artiste ohatrany isan'andro Madagasikara tsy maintsy mandroso zany hoe le teny filamatra atao matanjaka le feo sy le sary atao mafy be kanefany korosofahana ato ny firenena korosofahana ny vahoaka malagasy tsy mampandeha ny jirama tsy solika satria tsy naloa ny pétrolier dia tsy afaka manao réquisition intsony dia 30 ora zay minoana anao raha fa mbola mitohy afaka ora vitsivitsy dia tena mivadika zavatra hafa 500 millions d'ariary isan'andro ny solika ilaina ho an'ny Tomasina voalohany 500 millions zany nefa tsy ananany fidonana tsy ananany satria maninona satria ratsy tatana satria nahodikodina mazava be efa mazava ary ny anisan'ny tenenina impiry hoe misy fanodikodonam-bola ao anatin'ny jirama dia mampalahelo moa le madinika ngadraina fa le maventy tsy kasihana tsy sana tenenina mihitsy hoadray tsisy masamy teny ny anaran'ny zareo zao mankany Tomasina mialatsiny somresaka Tomasina satria io zany anisan'ny anomezany mpitantana ny fitaterana hoe tsy maintsy lafo ny fitaterana satria zareo mividy pièce mividy pneu mividy zavatra rehetra marina ny azy satria potika tanteraka le lalana raha ohatra ianao camion anankiray ohatra hoe na olona mandeha any adiny 7 ohatra taloha dia zao lasa adiny 12 ary mihoatra an'izany raha ohatra camion donc zany mbola veriko foana Madagasikara tsy maintsy mandroso izy dia ahoana ary zany le fandrosoana zany le terme fandrosoana kamba misy problème mihitsy ao anatin'ny sainy zareo fo anatin'izay famokarana ianaratra zay satria le terme fandrosoana mihitsy zany misy problème ny azy zany raha ohatra no mikorosofahana dikan'izany mandroso zay misy zany tena apetraka zareo amin'ny sainy vahoaka malagasy iza le olona anisan'ny teny ako tamin'ny anteny mera-pirenena tamasiny ministre ny angovo sy ny arenakibony tany sy madame ministre ny fitantanam-bola dia nyteny ako hoe fa manina tsy niavin'ny filoham-pirenena ny barrage volobe zay hitondra vola 500 millions de dollars d'investissement fa nanina tsy atao siny zany ve dia tsy fanapotehana firenena ianao solombavam-bahoaka afaka nandonda tabatra ianao tao amin'ny anteny mera-pirenena tamin'izany fotoana zany nandona latabatra dia heritaona taty afara izy zay vao taitra alohan'ny fividianana zay vao natao sony le izy oya ny ady ary ny fampafantarana vahoaka malagasy hoe tsy mety ty ohatra meko fotsiny zao dia la vanille zao
efa nikapoka latabatra zay hoe tady anao monopole ny lavany reto olona reto a dia tsy vitan'le monopole fa ekeko fa potika ihany koa le sehatra satria nidirany zareo fa ny monopole amin'ny vany dia tsisy amintsika amin'ny taon'izao fa be dia be ny olona afaka misehatra lavany fa le sehatra aloha potika no nidirany zareo a dia lasa potika le sehatra jorofo zao jorofo a be dia be a ny olona tsy mahazo agrément export za zao dia anisany anao exportation na vany ary anisany voalohany nandritra ny fotoana maromaro fa tsy tianao kitiana ntsony le sehatra satria tafiditra anatin'le izy ny politika any zavatra loza ary goavana jerevinao reo fa nareo mpanao gazety manaova fanadiadiana fa ny le héroïne trafikana héroïne tratra farany teo a dia tamina entrepôt na jorofo zany hoe misy fidirany ve ny olona manondrana jorofo sy manao trafikana héroïne baraingo io fa io baraingo io teneniko aminareo fa manaova fanadiadiana tsara nareo fa zavatra mampalahelo eto amin'ny tany sy firenena ary za zao dia anisany mahafantatra an'izany a tafiditra lalina be Madagasikara amina trafikana cocaïne sy héroïne tafiditra lalina be mihitsy hatramina tongavan'io fitondrana io tafiditra lalina be tsika amina trafikana héroïne sy cocaïne zay ihany ny afaka teneniko fa nareo mpanao gazety a manaova ihany koa fanadiadiana satria maninona mpanao gazety vazaha manao fanadiadiana mahafantatra an'izany daholo a tsika mpanombo gazety malagasy tsisy miresaka momba an'io ary ny fitondrana moa zany dia tsy resaka satria io zany raha vao tsy miteny ianao dia dikan'izany so anao anatiny so anao mandainga amin'ny tena anao fa tsy normal izy tsy teny tsy normal izy tsy teny hoe iadivanay io zavatra io ohatra fotsiny zavatra kely tsisy dikany be fako be Tananarivo fitondrana tsy miresaka fako mihitsy hitantsika rehetra le fako maimbo manino hitantsika rehetra tsisy miteny le fitondrana satria manina tsy miteny satria avy aminazy mahatonga n'le fako efa nisy hoe 10 andro anadiovana ny tanàna sisisy efa 10 taona ianao mitondra firenena après 5 ans ianao mitondra firenena ve dia hiteny andrano hoe diovontsika amin'ny fako non misatra ny fotony avy aty amin'ny filatsahana ho fidiana zany hoe ny olona ve andeha hifidy olona ohatra hoe manana fahendrena na hoe mahay na hoe tsy voavidy vola sa verina foana le tsy voavidy sa andeha hifidy izy satria mena zavatra izy dia hifidy le olona manome zavatra indrindrandrindra amin'ny misy tapany amin'ity firenentsika ity a le olona mpanome zavatra indraindray a sy olona ataontsika hoe manana fiainana madio tsy azo lazaina dia donc zany lany le olona izy tsy miasa loha ohatra meko anao fotsiny amin'ny teny mera-pirenena tadidiko tsara mifidy resaka taxe momba ny pâte alimentaire dia napetraka fianjakana zany izy ihany miteny hoe ampidinitsika ny vidin-javatra ampidinitsika mividy vary ampidinitsika mividy zao izy ampiakariny ny taxe momba ny pâte alimentaire dia zany isan'ny teny hoe nareo ty mandrora maintsy lany ampiakaranareo ny taxe momba ny paty nefa ny vahoaka zao a raha vao tsy mihinam-bary izy dia mihinana paty tsy maintsy ampiakarina io bon dia ny fidiny ny solombavam-bahoaka fa ampiakarina amin'ny pâte alimentaire zany isan'ny tsy mifidy dikan'izany miakatra zany ny vidin'ny paty donc zany mandrora maintsy lany le solombavam-bahoaka mandrora maintsy lany le fitondrana satria mahazo baiko hoe fidio ampiakaro mividin'ny pâte alimentaire dia nampiakarina sana na tsy ajaina le lalàna na ajaina ny lalam-panorenana na tsy ajaina tsy raha rano io fa tsy maintsy mandroso Madagasikara io zao hitantsika tsy maintsy toerina ny lalàna tsy maintsy tsy ajaina ny lalàna tsy maintsy apetraka ny gouverneur tsy misoratra anatin'ny lalam-panorenana ny gouverneur ary ny joro zay hoe tsy mety io tsy naharany zany fa tsy maintsy apetraka foana le gouverneur hitanao article 8 momba article 8 amin'ny lalam-panorenana miteny hoe nul ne peut être soumis à la torture zany hoe ianao zany a tsy afaka mikasy tanana olona na mpangalatra io na inona zany a tsy azo kasino tany izy a tsy azo daroana izy malatsiny amin'le teny a tsy mahazo objet-na violence zany zay ny lalam-panorenana kanefany a anatin'le lalàna momba ny castration a dia misy le hoe tsy maintsy didina le olona zany ary jerevy tsara fa za zao dia anisany nandalo fitsarana zay tsy mahavita azy dia nygadraina fotsiny amin'izao dia rehefa navoaka dia tsisy nina ianao fa mahazo voaka mahazo mody après 6 mois
zany hoe za zao dia mahafantatra hoe fitsarana eto amintsika eto a dia fitsarana zay baikony kolikoly baikony zavatra tsy mandeha amin'izy dia ho avy zany ny fotoan'androny zao mialatsiny amin'ny tenan'izany hoe rakoto nanao fanolanana nefa rakoto tsy nanao nininina fa rakoto nanao fanolanana amevo 10 millions le mpitsara dia tonga dia castrena rakoto zany hoe maro zany lafinjavatra tsy voajery le débat valopolo isanjato ny fanapahan-kevitro ny fitsarana tompoko dia miainga avy amin'ny kolikoly fa tsy miainga amin'ny zavatra marina donc tsy maintsy misy ihany koa ny kolikoly momba ny fanolanana io satria mandeha le castration dia efa tsy tiako bika tsy tiako tare rakoto a dia alefako any hoe rakotany ka nanolana an'izany ndraiky any ay dia olana voalohany aloha dia efa voateny teo a ary dia ny resaka climat des affaires izy moa ny manome asa zavatra anankiroa ihany le vaolana manome asa ny olona na ianao zany mamorona asa ny olona manome asa sy mpanome asa anaovana redressement fiscal daholo tsy misy orinasa eto Madagasikara tsy nahazo redressement fiscal Dindray ianao manao 1 milliard de chiffre d'affaires anatin'ny taona anankiray zany hoe manao 100 millions d'ariary isam-bolana chiffre d'affaires tonga dia petahany 10 milliards d'ariary de redressement fiscal dia voatery ianao a manao risoriso négocier am'le DG na minégocier am'le madame efa malaza be igny na minégocier amin'ny tsy haiko iza zay ny zavatra ataony olona zany ny fiainantsika zany faharoa manaraka an'izany tsy afaka manao embauche ny olona satria tsy compétitif satria tsy afaka miasa amin'ny tokony izy dia matahotra lava dia tsy miroborobo zany ny sehatra ny orinasa n'olona rehetra ny orinasa malaza io ohatra anankiray zao orinasa manao pétrole 3 millions de dollars 3 milliards d'ariary ny redressement fiscal la azony 3 milliards d'ariary 300 milliards d'ariary ny redressement fiscal la azo ahoana moa izy andeha morinasa amin'izany matahotra izy ary te hiala eto Madagasikara satria mahazo redressement fiscal ngeza be mihitsy donc zany le climat des affaires resany isan'andro io zany tegna potika tanteraka dia ny olona zany tsy manana fanantenana mihitsy hoe mihatsara ny business dia ny faharoa ianao zany olon-tsotra tokony hoe amoronasa ianao raha ohatra ianao zany tsy te andeha hitady asa na hoe tsy manam-potoana na hoe tsy afaka mahita asa ny amin'ny sehatra hafa drindray ohatra ianao efa 10 taona mahery na hoe 15 taona mahery dia tsy anasa ianao tsisy olona andeha haka asanao ntsony fa ianao zany mila mamorona ny asa ianao amorona asa amin'izay inona ny sehatra amoronanao asa minoana anao fa vao mamorona asa ianao dia tsy maintsy manao taratasy tsy maintsy mandeha any amin'ny fisika tsy maintsy manana nify staty ianao vao manana nify staty ianao dia fitadiavan'ny problème zany zavatra misy eto amintsika eto ka dikan'izany raha ohatra zay mahazo fahefana bebe kokoa dia mazava loatra ny zavatra ataonay dia tsy maintsy avela zany rehetra tsy manjary zany zay efa fomba fanao mandritry ny 10 taona zay dia tsy maintsy mitondra zavatra tsotra faran'izay tsotra ny andraikitry ny fanjakana tompoko dia ampiroborobo ny sehatra tsy miakina ny andraikitry ny fanjakana dia iresaka aminao hoe inona ny tokony ataonay tokony ataonareo dia avelao any io resaka taxe momba ny zao ohatra volamena zao nasiany zareo taxe le volamena dia mahazo mandefa entana daholo nareo zay te hanondrana volamena zao dia mahazo manondrana volamena kanefa mifitaka le zavatra izy tiako orinasan'ny zareo ihany le namena le autorisation orinasan'ny zareo ihany le izy ary le orinasan'ny zareo mahazo manondrana io tsy mandohan'le taxe dia ny sasany zany le andeha andoha taxe vao baraka satria ianao andoha taxe vao maika zany lafo le entanao nefa ny atsy tsy mandoha taxe donc zany fitaka tena mampalahelo tsy ampanofo ny vahoaka malagasy koa le olona tenen'ny président atsy to satria izy anie nanana vina ihany ohatra meko anao zao nanana vina izy hitsabony zao tontolo zao amina CVO vinany zany dia tsisy dikany dokotera tsy dikany mpikaroka dokotera tany aminay dia niantso anako tamin'ny fotoanan'ny Covid dia niteny hoe misy problème ato satria misy tambavy tonga ao dia tsy maintsy ajanona daholo ny protocole rehetra fa tsy maintsy le tambavy ny amena mpitsabo dia ianao efa nianatra an'izany tany université
ka manina zany taninao zany oa tsy ka ianao ny afaka resanao sonderetso izy dia miforce dolo tsy maintsy ampiasana le tambavy dia hitanareo fa maro ny olona nodimandry zay tsy nitsabo-tena fa nieritreritra le tambavy itsabo ny tenany dia maty na solombavam-bahoaka io nisy maty a na sénateur nisy maty a za tsy niteny hoe matin'le tambavy fa fatokisana loatra hoe le tambavy ty nitsabo anà dia ny tambavy ihany nohaniny fa tsy ninona le fanafody hafa mihitsy izy donc nanana vina ihany izy fa vina mahatonga catastrophe.